fantatrareo hoe toetoerana misy tsika ity tetezany tanjombato misy tranga sy zavatra mampalaza azy ifandraiky amin'izay mihitsy ny loha hevitra hoentina ato anatin'ny fandaharana ny tanora ny eritreritra sy ny fikasan'ny tanora irosa ao anatin'ny famonoantena falomerabantsika tsirairay avy a manasanao anaraka hatramin'ny farany. Ny famonoantena mbola azo lazaina hoe fady ny miresaka azy raha eto Madagasikara no asiana teny. Raha manana zanaka avana na namana ny kasamonon-tena dia mbia ao an-tsaina avy hatrany ny hanafina izay antony izay na amin'ny fianakaviana na amin'ny manodidina na amin'ny mpiara-monina. Tsy voaresaka firy ihany koa ity tranga ity eo amin'ny tontolon'ny fahasalamam-bahoaka. Atao ny fahasalaman'ny vatana no imasoantsika matetika na dia olana goavana misy mandavataona hatrehan'izao tontolo izao azy izay tranga ny eritreritra sy ny fikasana monteny izay. Raha maneran-tany araka ny antotanisany omen'ny vondron'ny iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana dia fito hoe tsisy ataona no maty vokatry ny famonoantena. Izany hoe olona iray isaky ny 5 sekondra. Tsy mifidy toerana izy io ary Madagasikara dia isan'ny tena voakasika amin'ity tranga ity. Ny CHU HGR Ampeflo dia saika isan-kerinandro no mandray olona ny roso tao anatin'ny famonoantena. Izy no hôpitalim-panjakana mikarakara mivantana ireo olona voavina montena raha ho an'ny eto Antananarivo. Isan'andro aloha misy raha isaky ny 2 andro angambany fa ny totalinisa zany zao anatin'ny nanomboka tamin'ny volana janoary ka hatramin'ny volana mea dia nisy teo amin'ny 700 mahery teo zany no totalin'ny olona nikasa montena. Ny olona rehetra moa dia mety ho voakasiky ny famoizam-po fa matetika ny tanora no betsaka manana izay eritreritra sy fikasana monteny izay. Eo amin'ny 15 taona hatramin'ny 30 taona eo no abetsahan'ny tanora no manandrana na montena na mamontena mihitsy. Raha ny eto amintsika raha misy olona 2 manandrana mamontena ny iray amin'ireo dia tanora. Tsy tonga ho azy nefa izay eritreritra sy fikasana monteny izay. Tsy ny fahafatesana no hoe mahasarika mamirapiratra ka mahasarika ny olona montena. Misy antony eo mampatonga ny olona eritreritra n'izay famonoantena izay. Mety hoe te hiala fangirifiriana, te hiala fanaintainana, ny saran'ny olon-tiany izy ohatra dia lasa manana eritreritra te hamontena. Mety hoe olana any am-pianarana sy ny nama vao ilikilika any am-pianarana na fandraisana zava-mahadomelina ihany koa. Ireny rehetrarehetra ireny dia tokony mahamailo antsika tsy salasala an-tany ny fisian'ny eritreritra maizina te hamontena. Tsy azo adinoina ihany koa fa misy idiran'ny resaka ara-ekônomika ity tranga ity. Ny tanora rehefa mahatsapa fa lasa vesatra ao an-tokantrano izy na ihany koa efa mivesatra sahady ireo filan'ny fianakaviana sy ny ankohonany dia tonga ho azy izay eritreritra sy fikasana monteny izay. Na dia tafiditra ao anatin'ny sokajin'ny olany saina azy izy ity, misy ihany nefa ireo karazana fambara hita maso hamantarana fa efa anatin'ny eritreritra sy fikasana montena ny tanora iray. Voalohany aloha ny tanora iray te hamontena dia mitokatoka monina, izany hoe tsy mifandray aman'olona mihitsy izy. Rehefa ao an-trano izy dia miza an-trano, mivoaka ao izy rehefa misakafo voaka makadosy izay ihany. Ny ankoatran'izay mitomany lava. Misy koa ny tanora tsy miteny izay zavatra tsapany fony ao anatiny ao fa mitomany lava izy dia tena mitomany dia na misy miresaka ary izy dia tsy variana. Dia izay koa izao tranga iray ahafantarana hoe tanora montena. Dia ny ankoatran'izay mety koa izy manao an'ireny tatouage ireny na manindronindrona vatany. Tsy matetika jerena ny sandrin'ny tanora dia misy ireny ratraratra be lehibe ireny. Dia zareo ihany no manao an'ireny. Rehefa ohatran'ireny izy dia mety efa tsy zaka mihitsy le douleur amin'ilay zavatra ressenti ny fiteny vahiny ao anatiny ao dia ireny no évacueny anazy dia ireny zany azo ahafantarana ihany koa hoe tanora mikasa montena izy. Mety tsy eo ny eo ilay izy fa rehefa ela zany dia ireny tranga ireny no ahafantarana hoe tia manam-pikasana ny hamonteny ty tanora ity. Tsara ho fantatra fa olana tsy mifidanizaniza izay eritreritra sy fikasana monteny izay ary ny tanora rehetra dia mety tonga amin'izy io. Ny mahatanora na ny mahazatovo moa dia efa anisan'ny antony iray lehibe mety hampiabo izay risika famonoantena izay.
indrindraindrindra raha efa nanandrana namony teny ilay tanora tany aloha. tsika rehetrarehetra zao dia samy mety ho tonga amin'izany famoizam-po zany fa misy kosa ireo karazan'olona ambony kokoa mita mety ho tonga hatramin'izay hoe famonoteny ka maty mihitsiny. Anisan'izany ireo olona efa namerimberina famonotena taloha. Dikan'izay raha efa nanandrana namontena indray mandeha izy dia mbola mety hisy fandroany zany dia izay ilay antony tsy maintsy andraisan-tanana azy ireny. Miara-miasa amin'ny sampana famelomanaina moa zahay misehatra ao anatin'ny fahasalaman'ny saina dia tsy maintsy misy mpitsabo na psikology mijery amin'izy ireny le olona nanandrana namontena amin'ireny hôpitaly lehibe ireny dia zahay no mandinika hoe tokony hifindra hôpitaly any amin'ny fahasalaman'ny saina mihitsy ny olona anankiray na arahana isan-kerinandro ny fahasalamany mba tsy hisin'izay hoe famerenana famonotena zay na herintaona roa taona teoriana raha mbola ho arahana foana satria misy karazan'olona kahina amerina n'ireny famonotena ireny ohatra ny hoe olona mora misain-doatra, olona mora taitaitra, olona mora tohana ohatr'ireny zany sy ny olona mpandray zava-mahadomely. Manoloana an'ireo asa izay ataon'ny mpiantsehatra ara-pahasalamana manodidina an'ity trango ity. Mbola hita taratra ny lesoko amin'ny fisorohana sy fiantrehana izany raha eto Madagasikara manokana. Ny mbola lesoko aloha dia ny tsy fahampian'ny toerana fandraisana ireo tanora ireo zany. Tanora moa zany raisina voalohany hoe fisorohana aloha tokony hisy ny toerana manokana zany raha sanatria efa misy olona ahina arana fikasana hoe ambony tena. Dia eo koa manaraka ny toerana fandraisana ireo olona voampozina moa filazan'izany na hoe namikasa ny ambony tena satria zao ny eto amin'ny CHUHGRA ihany zao no misy toerana fandraisana an'ireo olona voampozina. Nefa zany tsy midika hoe tsy arakaila izy fa arakay tsara mihitsy ny fandraisana an'ireo olona ireo ary hatramin'izao aloha tsy misy ny olana. Dia eo ihany koa fazotony le olona voampozina sy ny fianakaviany mba hanaraka tsara hatramin'ny farany zany ny fitsaboana fa vita ny eto amin'ny hôpitaly dia mbola misy ny fitsaboana any aoriana zany izay mety ho lava, mety ho amam-bolana, mety ho amataona. Ary ny olana tena goavana indrindra izay tsy azo diana tsy hita dia ny fanadinoana ny fikolokoloana ny fahasalamana amin'ny ankapobeny na ny saina na ny ara-batana na ny ara-tsosialy. Ny tsy fananana fifaliana, ny tsy fifaneraserana amin'ny namana, ny tsy fananana tanjona amin'ny fiainana, ny tsy fanaovana fanatanjahantena ohatra dia efa isan'ny mahatonga ny heritreritra sy ny fikasana amontena eo amin'ny tanora. Raha izay no mahakasika ny fampahafantarana momba n'ity lohahevitra hoentintsika ity ireto kosa misy tanora efa tonga tao anatin'izay heritreritra sy fikasana iroso ao anatina famonotena izay. Voniny zareo ny tonona ny tantarany amintsika amin'ny heriny toy izao.